Ny FTA, ny FARA ary ny orinasa fifamanao dia faly manolotra anao horonan-tsary fanadihadiana mikasika ireo karazam-bomanga be otrikaina, vokarina sy aparikan'ny orinasa fifamanao. Anisan'ny voly fahita aty amin'ny faritra afovoan-tany ny voly vomanga. Eto Madagasikara dia ny orinasa fifamanao no manao izany fikaroana izany, tahaka ny ovy ihany koa, na ny saonjo na ny varim-bazaha, ary eo ihany koa ireo fiompiana ombivavy be ronono miaraka amin'ny fikaroana momba ny sakafon'izy ireo. Inona moa no azo resahana mikasika ny vomanga eto Madagasikara? Ny vomanga dia fanampin-tsakafo ary mahasolo sakafo mihitsy aza amin'ny fotoanany maitso. Loharanom-bola ihany koa izy ho an'ireo mpamokatra efa matihanina. Amin'ny ankapobeny dia mbola ireo fomba fambolena nentim-paharazana no ampiasain'ireo mpamokatra maro eto Madagasikara, toy ny voly atsaika, na ao ihany koa ireo izay manao amin'ny nongonongona. Somary osaosa ihany ny salam-pahavokarana raha ho any aty afovoan-tany. Misedra olana ihany koa ireo mpamokatra amin'ny etraketraka ireo bibikely mpanimba ny voly sy amin'ny tsy fananana teknika ahafahana mitahiry ny vokatra. Izany no nahatonga ny orinasa fifamanao hanao fikaroana mikasika ny karazam-bomanga. Miainga hatrany amin'ny laboratoara ny fikaroana ka voam-bomanga no hiasana amin'izany, izany hoe voany azo avy amin'ny felan'ny vomanga. Ny orinasa fifamanao dia manana ireo fitaovana raitra hoentina miatrika izany fampitsiriana voam-bomanga izany. Eo ihany koa ireo mpiasa izay efa notsongaina sady manana ny mari-pahaizana amin'izany asa izany. Rehefa mitsiry ny voam-bomanga dia ampitomboina ary entina fantenina any amin'ireo faritra maro eto amin'ny nosy, ary hita eo izay karazam-bomanga mamaly ny fepetra takiany fifantenana. Tsy vitany eny an-tanimboly ihany ny asa fifantenana, fa rehefa aorian'ny fiadiana dia misy ihany koa ireo asa atao izay hijerevana ny vomanga mafitra na ireo malemilemy. I dadanaivo dia tantsaha miara-miasa amin'ny fifamanao amin'ny fikaroana. Eno iangeny resany e? Ny fiaraha-miasa tamin'ny fifamanoro ny rahanay aloha dia fandraisanay tamin'ny teknisianina fifamanoro dia tamin'ny 2004. Tena misy mahasamihafa azy mihitsy satria hatramin'ny ambolenay an'ity dia na ny fiompiana na ny ankizy eo an-trano na ny tenanay dia nahazo fahasalamana daholo satria voky azy. Marina fa ireo karazam-bomanga fambolin'ny razantsika dia malaza ho tsy mitondra otrikaina, izany hoe mahabe kibo fotsiny. Ka noho izany dia ireo vomanga mavoaty na achèra orange izay mitondra vitamina betsaka no tena iompana ny fikaroana ataon'ny orinasa fifamanao, ary ireto avy ny karazany araka ny voalazan'ny dadanay. Le anaran'le vomanga aloha nomena anarana hoe bora. Misy karazany betsaka le izy fa mendrika, meva. I Andriamatoa Etienne kosa no anazavantsika ny ampahany amin'ireo fomba fambolena manaraka ny teknika. Famambola le vomanga zany tsy sarotra le izy satria tsy mandany fotoana firy le izy, dia lavanitra ny lavaka ovy le izy, avana zany le izy ohatra ny inona anao inona ovy, dia tapahanao le izy hatrany amin'ny 30 cm le izy,
dia 10 cm mitranga amin'ny tany. Ny vay mbola matsika anaty tany. Dia ny zezitra an'izy io ataonao arakaraka zava-misy ao aminao raha ataonao raha ohatra hoe zezitra zany tsy manino zezitra gasy, zezitra omby zany. Tamin'ny fanomezan'ny famanorin'ny masoboly voalohany dia niresaka manokana izy hoe tokony isaky ny 3 taona zany dia manolo semasa dia nanaraka izay toromarika izay mpamboly teto. Fa inona marina moa ireo karazam-bomanga be otrikaina na vitamina A? Araka ny voalaza tary amboalohany dia miloko mavo na toy ny karaoty ny nofon'izy ireo, fa tsy mba fotsy tahaka ireo vomanga mahazatra. Hoy indrindra Dadanay sy Rasoa. Ny tena mampiavaka azy zany dia mitondra vitamina tsara ho an'le olona mihinana azy mahitsy ilay satria mavo be ny ao anatin'izy io. Dia raviny iray aloha tena tsara na tsy misy menaka aza fa asena amin'izao tena mety. Izy aloha dia misy fahavalony fa ohatrany ety aminay izy dia tena tsy izay zany ohatrany hoe tsy mampiasa fanafody azy aloha tsy maninona fa dia izy tsara be foana fa fotsiny hoe le apetraka maharitra eo izy zany ankoatran'ny raviny ohatrany 4 volana 5 volana dia lasa antoka be dia misy biby mihinana ihany izy indraindray. Aminay aloha amin'ity tany misy anay ity amin'ny karanay an'ity ravomanga famanory ity dia tsy dia mila zezika izay fa alefa fotsiny izao reny vomanga hitanareo rehetrarehetra reny dia afaika fotsiny fa ny fanafody angambany mba mety mila kely ihany indraindray. Tsy dia hoe zany tena hoe andanimbola be fa izay tianao fotsiny manao tena misy tombony be ary tena misy ranto mahabe ho anay le izy satria taloha ny mpangady vomanga tany vomanga gasy dia anaterana hanina any ampanaovana mpangadem-bomanga. Zao miserana anao raha 10 minitra anao dia feno sobika. Inga Paterson izay isan'ny teknisiana manaparitaka ny vokatry ny fifamanoro any amin'ny faritra ambanivohitra kosa no anazava amintsika manaraka ny fomba ahatongavan'ireny karazam-bomanga ireny eny anivon'ny tantsaha. Le izy zany amin'ny resaka fanaparehana zay moa dia misy ny fiarah-miasa zany amin'ny tantsaha ka le vomanga zany amin'izao efa misy maromaro zany le variété mivoaka fa izy io mienga avy amin'ny resesa zany izay atao ahatra eo amin'ny fohy be dia ahatra eo zany ny avy an'izay zany ro mijereny ho ty zany magnome rantoma bebe ny gony ihany koa zany ny hasarany dia ohatran'izay koa ny afaka mirezista tsara izy zany amin'ny toerana ohatran'ny toerana ty dia rehefa mahazo an'izay zany hitany avy any dia mivoaka io zany atao démonstration zany ao fampisehoana zany ho an'ny tia ambanivohitra dia mena ohatra zany ho misy fikambanana na olo tsotra koa azy dia mendry zareo zany roara dia zay roara zay zany zay no entina mampitombo dia ampitahana eo moa zany matetika ho variété anankiroa samy hafa zany ro atao amin'le démonstration dia ngay zany mampanao formation an'le onona dia eo agnatin'ny formation satria natao haparitaka zany le vomanga anaovana an'io fampisehoana fampilena io dia le onona zany lasany mako le izy fa tsy ho miveriny amakay fa tonga dia lasan'le mpamboly zany na fikambanana dia eo izy zany dia efa ohatra ho mampanao formation azy dia tonga dia atao pratika fotsiny na ny fampilena azy zany na ny rehetrarehetra dia ohatra izy indray mifandamina ho satria haparitaka le izy dia tonga dia ohatra zany ho eo izy dia ho efa lavalava ty le latiny zany dia ho zaratsika ty dia ny andraikitra zany amin'izay mampiely azy amin'le onona na ohatrohatra izy amin'ny voalohany mety ohatra ho samy manana 2 kilao na 3 kilao ka raha ohatra izy misy fikambanana ao agnatin'ny fikambanana misy onona ohatra ho 20 na 40 dia zay zany rehefa avy eo mahazo indray amin'le masomboly 2 kilao isany dia zay zany entiny indray makany amin'ny namany any dia zay zany ro mahatonga le izy ho lasa miparitaka be rehefa avy eo. Ny famanoro zany mitady foana variété vaovao dia amin'izao zany efa satria vomanga seronanzy io zany tena amin'ny akapobe